Ny vinany toetrany andro eny an-dranomasina isabotsy fahenina ambin'ny folo ny volana septambra amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alahady fafito ambin'ny folo ny volana septambra amin'ny enora maraina. Foana ny fampitandremana mahakasika ny avy ny alin-drano teo aloha fa misy indray ny alin-drano andrasana ikasika ny morontsiraka voany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinana ny nosy manomboka ny fafito ambin'ny folo ny volana septambra izany hoe ny alahady alina ka hatrany amin'ny alarobia maraina androany ka manoloan'izany dia entanina ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Besalampy ka hatrany Farafangana mba hanaraka tsy tapaka ny vaovao satria dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 5.5 metatra ny avy ny onja amin'izay fotoana izay. Raha ny toetry ny andro kosa indray ary ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy misy orana tandrivondraona malefaka any amin'ny afaran'ny fehimpotoana ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hatratra 5.70 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny tanjona Bobaomby. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Manoro norana miatoato ary ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora iovaova ny any atsimon'ny Vatomandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja dia ho 2 metatra fa ihena miandalana izany rehefa manakaiky any amin'ny faran'ny fehimpotoana. Manoro hatrany Taolanaro izy tandrivondraona vitsy amin'ny fiandohany fehimpotoana ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora mety hatratra hatrany amin'ny 5.70 kilometatra isan'ora ny any atsimon'ny Vangaindrano. Ny ranomasina dia anonja be amin'ny ankapobeny ary ny avy ny onja ao anatin'izay dia manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraky Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena kosa indray andraona vitsy ary ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora ho avy andrefan'izay any amin'ny faran'ny fehimpotoana ka ho 9.20 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra izy moa ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa andraona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro ary ho avy avaratra ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa izany amin'ny atoandro ka ho 9.20 kilometatra isan'ora. Nonja be na hery ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro atombanana izy tandrivondraona vitsy ny takariva any avaratry Morondava ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora. Iodina miandalana ho avy andrefana izany ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 9.20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Any amin'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava kosa indray andraona amin'ny tsitokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora mety hatratra 5.70 kilometatra isan'ora ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava ho avy avaratra andrefana ny atoandro amin'ny morontsiraka rehetra ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.2 ka hatramin'ny 2.7 metatra. Amarana anazy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby andraona amin'ny tsitokotoko izay mety arahina tandrivondraona manodidina ny Nosy Be indrindra amin'ny maraina ary ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora ho avy avaratra andrefana kosa izany amin'ny atoandro ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny-panonja hatrany ny ranomasina ka ny avy ny onja dia ho latsaky ny 2.7 metatra.